eo amin'ny lafiny fividianana kosa dia nahazo fanampiana volatra any amin'ny 2 miliara ariary mahery any avy amin'ny firenena mikambana itsika malagasy entina hiantrehana an'ireo fividianana izay ho avy. Anisan'izany ny fividianana ny filoham-pirenena ohatra na eo ihany koa ireo fividianana lehibe ny faritra sy izay mety fividianana hafa ankoatran'izay faritona anatina tetikasa 5 ao anatin'izany sehatra ny fividianana sy fitantanana fividianana izany ireo vola ireo. Nisy ny fifanaovan-tsony teo amin'ny PNUD sy ny CENI mikasika an'izay. Marc Antoine. Vola mitentina 9 sy 300 tapitrisa sy 2 miliara ariary no anampiny ny firenena mikambana ny Madagasikara amin'ny fividianana ho avy. Fanaovan-tsy ny fiara-miasa momba izany no natao androany teny Alarobia tamin'ny alalan'ny PNUD sy ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fividianana na ny CENI entina anomanana ny fividianana ary indrindra ny fividianana filoham-pirenena sy olom-bavam-bahoaka amin'ny taona 2012 sy 2010. Voninahitran'ny ny anoana ny Madagasikara ny firenena mikambana eo amin'ny fanatanterahana fividianana mangarahara ary madio antoky ny fampandroana sy ny demokrasia hoy Ramatoa Violette Kakiomia solotena mahatry ny PNUD eto Madagasikara nandritra ny lahateny nataony. Isy arak'izany ny tetikasa 5 izay andrafitra izany fiara-miasa izany manomboka amin'ity taona 2012 sy 2010 ity. Ny CENI zany amin'izao toerana misy azy zao zany dia mahafantatra fa ny fividianana mangarahara sy madio ihany no miantoka ny filaminana eto amin'ny firenentsika. Ka ny filazana an'izay zany tsy tenenina fotsiny fa atao. Ary izay zavatra izay zany no antony amintsika amin'ny teny zao nametrahantsika nyreny cadre de concertation rehetrarehetra reny mba hifampiresahantsika amin'ny olona rehetrarehetra izay concerné ny fividianana. Ianareo mpanao gazety zao dia vao efa misy zany ho anareo mpanao gazety eto zany mba ahafahanay mizara ny fomba fandehanan'ny processus électoral aminareo zany mba ahafahanareo mitondra ny tolo-kevitra anareo, mba ahafahanareo mitondra ny kritika dian'izao mba ahafahantsika manitsy zavatra zany. Ohatran'izay mpanao gazety, ohatran'izay société civile, indrindra mpanao politika zany dia dian'izao dia tokony efa mijery ny hoe inona no zavatra tsy mety mba ahafahana manitsy an'le izy mandra-pahatonga ny amin'ny fotoam-pividianana. Ka misokatra zany ny CENI ho an'ny be sy ny maro ankehitriny zany mba ahafahana miantoka an'izay le mangarahara zany. Raha ny fanazavana ihany dia efa mipetraka ny sehatra fifanan-kilozan-kevitra iarahana amin'ireo vondron-kely maro samihafa eto amin'ny firenena toy ny fiarahamonim-pirenena, ny antoko politika na koa ny mpanao gazety ahafahana manatsara hatrany ny fisotro ny fividianana eto Madagasikara.